ao anatin'ny vanim-potoam-pahavaratra tanteraka isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao toy ny firotsahan'ny orana ho an'ny any amin'ny tapany avaratry ny nosy ny tapany atsimon'ny nosy kosa indray dia ho maina tanteraka izany raha ny vaovao azo avy eo anivon'ny sampan-draharaha mpamantatra ny mety ho toetrandro. Raha ny aina tamin'ny orana ny tapany avaratry ny nosy tamin'ity fotoam-pahavaratra ity dia mbola itoy izany. Araka ny ambaran'ny sampana mpafantatra ny toetrandro dia mbola itoy ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratry ny nosy izay metomboka amin'ny faritra Boeny sy ny faritra Melaky. Mbola tazonina araka izany ny fampitandremana ho an'ny faritany Antsiranana taloha, ny faritra Melaky, faritra Boeny, ny faritra Sofia. Mbola ina araka izany ny isian'ny tondra-drano any amin'ireo faritra ireo noho ny rotsakorana mahery vaika izay hanomboka androany ary mbola itoy hatramin'ny voalohan'ny volana Febroary. Raha ho an'ny tapany atsimo izay manomboka eto afovoantany mipaka ny atsimo andrefana sy ny tapany atsimo kosa dia ho maimaina ny andro. Ho an'ny afovoantany dia androany no avy ny orana raha toa ho maina kosa ny faran'ny herinandro. Hidanika ingabe masoandro ary mahatratra 17 ka hatramin'ny 18 degré Celsius ny mari-panambony indrindra ho hiatrany ny teo anivon'ny meteo.